Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Maro ireo olona izay mandefa ny eritreriny lavitry ny toe-javatra izay tena misy marina dia lasa manombantombana ny zavatra tsy misy akory izy ireny na manao présomption isika ary dia lasa miforona ny olana izay tsy nisy teo aloha vokatr'izany. Ry namako, aza lefa lavitra ny saina raha toka mbola tsy fantatrao ny marina. Azonao atao ny manombana izay zava-misy fa aza atao animba ny fiainanao sy ny fifandraisanao amin'ny hafa kory izany tombana izany. Ny tombana izay mety ho marina kanefa mety ho diso ihany koa, izay mahatonga anao hitsaratsara mialoha. Noho izany, aza maika ny andefa fisainana lavitra, aza mamorona eritreritra loatra ka mamorona ny tsy misy, satria mety hiteraka olana izany ho isika izay tsy mbola nisy teo aminao akory. Ahoana ny afatry ny tenin'Andriamanitra amintsika? Koa amin'izany, aza mitsara na inona alohan'ny fotoana. Korintianina voalohany 4:4 tapany voalohany. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika Roama. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Alasara ny faminanin'ny Baiboly.
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny kamiotomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Onoa, efa nisy fotoana ve nanirianao hamerina indray ny fiainanao hatramin'ny voalohany? Te hahatsapa zava-baovao na fiaingana vaovao indray eo amin'ny fiainanao ve ianao? Mo fantatrao ve fa te hanolotra izany ho anao Jesosy izao? Misaotranao manaraka sy tapaka izao famelabelarana mahakasika ny alasaro ny faminaniany baiboly izao. Miarabanao ny mpiaramianatra aminao Eliandre Mitantsoa ary manasanao mba hanovo ny tombontsoa vaovao indray avy amin'ny fampitomboana ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony ho antsika tsirairay. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaramianatra no manana ho an'ny anio mahakasika ny batisa dia misy fangatahana kely, fangatahana fiaramiasa izay ataonay amin'ny mpiaino tsirairay avy. Tsotra dia tsotra izy ity, kanefa tena zava-dehibe aminay mba hahafahanay manao tombana na manao evaluation zany ny amin'ny asa fampitana hafatra makany aminao, hanatsarana an'izany. Tiana ho fantatra hoe firy aminareo no efa niaino an'ireo fandarana efa nandeha teto. Tsy olana na indray mandeha na impolo na intelo no nanarahanao an'izay alasaro ny faminaniany baiboly izay, fa raha sitrakao dia ampio fotsiny izahay amin'izay azonao atao. Raha indroa ohatra ianao no niaino dia asio isa na marika 2 fotsiny amin'ny SMS alefanao aty aminay. Asio hoe 2 fotsiny raha indroa ianao no niaino. Raha impito ianao no niaino dia asio hoe 7 fotsiny, marika 7 fotsiny dia alefaso amin'ny SMS makaty aminay. Dia tahaka izany hatrany. Ny iray amin'ireto larana telefona ireto no andefasanao azy. 034 06 797 62 034 06 797 62. Ny faharoa 033 07 170 70 033 07 170 70. Ary ny farany orange 032 86 819 50 032 86 819 50. Averintsika amin'ny teny malagasy. Ny voalohany amin'ny teloma aotra telo efatra aotra enina fito sivy fito enina roa. Ny Airtel aotra telo telo aotra fito iray fito aotra fito aotra. Ary ny Orange aotra telo roa valo enina valo iray sivy dimy aotra. Dia misaotra anao sahady izay amin'izay fiaramiasa tena ilayntsika izay, hanatsarana ny fampitana ny hafatra makany aminao sy ny avany aminao makaty aminay. Fiaramiasa mantsy no tena mampanakarena ny fifandraisantsika. Ho anao izay te handray ireo famelabelarana rehetra efa nandeha hatramin'izay, dia tsara ny alalanao fa voatahiry avokoa izy ireny. Raha nisy programa tsy tratranao dia azonao atao ny mitsidika anyreto site na roy ireto: awr.org awr.org
ny faharoa dia ity feo fanantenana .org feo fanantenana .org mitambatra ilay hoe feo fanantenana. ankoatran'ireo dia azonao atao ny miditra ao anatin'ny chaîne YouTube AWR-MLG AWR-MLG izay no anarana ahitanao azy eo. Dia ahitana ny fandarana rehetra nandeha teto koa ao amin'ny Facebook, ao amin'ny page Facebook omena ianao ny anarany AWR feo ny fanantenana AWR feo ny fanantenana. Manasanao zay hijery azy rehetra, hamerina tsikelikely, hiainao an'izany satria mifampiankina avokoa ny lohahevitra rehetra izay alefantsika eto. Tena tsoronay fa tombontsoa lehibe ny nandany ireo fotoana niarahana taminao. Maro taminareo no naneo fa nampahery anareo ny famelabelarana nandeha teto, ary tsy vitsy no nilaza fa be dehibe ny fahalalana izay nitovoziny. Betsaka koa ianareo nefa nanapa-kevitra ho atao batisa, ary ireo izay niemotra lasa lavitra an'Andriamanitra dia nanapa-kevitra niverina, mivoninahitra ho an'ilay tompony fahamarinana. Izahay dia hivavaka ho anareo tsirairay, ary tsy manadino mivavaka ho anareo izay amin'ireo olana sy fangatahana mbavaka rehetra izay alefanareo aty aminay. Miaraka manandratra vavaka isika fa rehefa mino an'ilay Jehova afaka mamany olanao ianao dia ho ataon'izany. Ho avy tsy hoely izy hamonjy antsika hitondra antsika ody ho any an-danitra mandrakizay. Raha tsy tafahoany intsony isika eto amin'ity tany ity dia manantena ahitanao any amin'ilay tanàna masina misy lalam-bolamena. Asa raha manamarika ianao rehefa miresaka amin'ny olona, fa saika ny olona rehetra no maniry ny te hamerina ny fiainany hatrany amin'ny fahazazany mihitsy raha azo atao, mba hahafahana manomboka fiainanao vaovao indray. Nofinofy ve sisa? Zany hoe fahafahana manomboka fiainana vaovao zany, fahafahana manao fiaingana vaovao hanarenana ny tsy nety rehetra izany. Tsy ho vitan'ny siansa naovinanao viny zany, kanefa efa nanao planina hahafahanao manomboka fiainanao vaovao Andriamanitra, zany ny vaovao mafany. Tsy ho amin'izao fiainan'izao fotsiny, fa tena mitohy mipaka any amin'ny mandrakizay. Amin'ny fomba hoana ho ianao? Amin'ny faneken'ny olona anankiray hanavao tanteraka ny fiainany miaraka amin'ilay namorona azy, izay aseho amin'ny alalan'ny fanekeny ho atao batisa, tahaka ny nanaovana batisa any Jesosy. Anisan'ny magaga ny mahita maso mponina mipetraka amin'ny toerana lavitra dia lavitra, hatrany amin'ny 20 kilometatra, 70 kilometatra, 50 kilometatra, mandeha tongotra, mamaky vaky ala mba ho atao batisa, satria tsapany fa tena zava-dehibe zany hoe fiaingana vaovao zany ho an'ny fiainany, ary Andriamanitra mihitsy no miantoka an'izany. Nianatra baiboly tamin'ny alalan'ny radio izy ireo, ary naniry fiainam-baovao tao amin'i Jesosy. Indray nandeha tany amin'iny faritra atsinanany Madagasikara iny, dia nisy namana anankiray nitantara tamiko ny fijoroana ho vavolombelona nataona mpitarika laika anankiray. Handeha hivavaka izy tamin'izay tamin'ny andro sabata. Dia nandeha taksi brosy, teo aloha indrindra izy no nipetraka. Rehefa nandeha izy nandeha dia nahita olona nijoro teo amoron-dalana, nivoaka avy tany anaty ala tany, nitondra pancarte izay nisoratra mazava tsara manao hoe mitady fiangonana adventista izahay mivavaka amin'ny andro sabata. Ity lehilahy ity dia handeha hamonjy fotoam-pivavahana any amin'ny fiangonana anankiray mbola lavidavitra tsy maintsy handehanana taksi brosy. Fa rehefa nahita an'ireo olona ireo izy dia nasainy najanony chauffeur ny fiara dia nanatona an'ireo olona ireo izy, ary teo ny nalalany fa tamin'ny alalan'ny radio no nahafantarana izy ireo ny fahamarinana izay nanosika azy hitady ny fomba hanaranana izany. Ary nivokatra izay taty aoriana dia niorina ny fiangonana
tao amin'ny tanàna nisy andreony ireo. Iray amin'ireo vokatry ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny radio adventista iraisam-pirenenana ny feo ny fanantenana izany. Mipetraka amin'ny fanontaniana amin'ny fiarahantsika mianatra amin'ity anio ity. Ahoana tokoa moa zany fiaingana vaovao tian'Andriamanitra omena izay rehetra te hanana azy izany. Ahoana no ahafahanao manomboka fiainam-baovao? Azo atao ve izany? Andeha aloha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny olo hevitra io. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao no nanomezanao anay ny teninao mba hanazava aminay ny fanirianao ho anay sy izay angatahanay aminao. Tompo, ampio izahay hanana fahatakarana mazava tsara ny teninao sy ho tena tianao tokoa raha handalina ity lohahevitra ny amin'ny batisa ity. Amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy. Amen. Eo anatrehan'ny fahasairanan'ny olona maro amin'ny fandraisana izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia misy olona izay vakivava mihitsy hoe nahoana ary no baiboly iray ihany, tenin'Andriamanitra iray ihany, kanefa samy manana ny fandraisany azy. Tsy mahagaga izany, fa ny zavatra tsara rehetra dia misy misandoka. Maika moa fa ny tenin'Andriamanitra ary ny mpisandoka ngeza landrindra, ny lohan'ny mpisandoka mihitsy no miezaka manodina ny saintsika raha tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra ambavaka isika. Ary izany natonga ny apôstôly Petera, en Petera 2:17 ary tokony hotsaroantsika tsara ty teny ity mahatonga antsika mila mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Ovakitsika ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy mahalalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza an'izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo efa misy zavatra saropatarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany eo amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala, dia tandremo fandrao voalohany ny fahadisony ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Eto izany dia mampitandrina ny apôstôly Petera fa ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly amin'ny olona nahita fahalalana manokana azy, ary Jesosy mivantana mihitsy koa ngeny nampianatra ny apôstôly Paoly. Misy andininy sasany izay sarotra raisina raha toka tsy dinihana tsara mibavaka. Ary indraindray aza dia ireny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ireny no raisintsika ho lasa mifanohitra amin'izay voalaza ary amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny filazantsara mihitsy aza. Ka ilayntsika ny mianatra fa tsy misy teny mifanipaka, tsisy fahamarinana mifanipaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa isika no mila mianatra. Ndeha ary isika hijery an'ity lohahevitra mikasika ny batisa ity. Jesosy dia tsy tokony natao batisa satria tsy nanota izy, fa izy mihitsy no niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa ho ataony batisa mba ho modely ho antsika hatrany am-bolomony mihitsy Jesosy. Iaraka hijery ohatra mazava tsara momba n'izany batisa sy fiainana vaovao izany sika izay hita ao amin'ny Mateo 7:10. Hitantsika ao Jesosy nandeha tamin'ny lalam-bovoka hiaona tamin'ny Jaona mpanao batisa voalohany indrindra. Zavatra tsy mbola fahita no nitranga. Niakatra avy tany Nazareta Jesosy mba hidina teo amin'ny oniny Jordana. Vahoaka maresaka sy mientanentana no tafangona teo amoronyony. Variana tamin'ireo tenin'ny Jaona ny vahoaka. Mibeba ary aoka atao batisa fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany no antsoantso nataony Jaona mpanao batisa. Raha mbola nanao zany antso makotrokotroko zany Jaona dia nijanona tampoka. Nisy fahanginana nandritry ny fotoana fohy. Nifantoka tamin'ny lehilahy anankiray mantsy ny maso.
dia lasa nanaraka an'izay koa ny mason'ny olona rehetra, tsy mbola nahatsapa olona madio sy masina tahaka an'izany mantsy Jaona izay nanatona moramora azy. Tsy katro ireo vahoaka izany fiatoana izany, fa izy ary ny banjin'ny Jaona. Feo mifampanontany no rety eo anivon'izy ireo. Iza ary io lehilahy io? Tena tsy fantatry reto olona ireto fa ilay Mesia mpanjakana io. Kanefa na tsy mbola nahita azy mihitsy aza Jaona mpanao batisa teo aloha, dia naseho ny fanahy masina taminy fa io Jesosy zanak'Andriamanitra. Ny fanonjy tamin'ny Jaona ny mason'i Jesosy ary nangataka ny atao batisa izy. Niezaka mafy Jaona ndresy lahatra azy. Zaho no tokony ataonao batisa hoy Jaona, ka ianao indray va no makaty amiko? Fa Jesosy namalika ny teny hoe, ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nanaiky hanao batisa azy i Jaona. Nitondra ny mpamonjy nidina tao amin'ny on'ny Jordana izy, ary raha mbola nijoro tao anatin'ny rano izy roa lahy, dia azotsika an-tsaina i Jaona nametraka ny tanany iray teo an-damoson'i Jesosy ary ny tanany ilany natsangany nanondro ny lanitra. Tolagaga ny vahoaka, ary dia naroboka, nasitrika tao anaty rano Jesosy dia nakarina indray. Rehefa nivoaka avy tao anaty rano izy dia vanim-potoana vaovao sy manan-danja no nisokatra eo anoloany. Eny, tonga tety Jesosy, tsy ho faty isolo eloka antsika fotsiny, fa tonga izy hanome ny ohatra tokony arahantsika amin'ny fanarahana ny diany. Naterak'olombelona izy, nandalo ny fahatanorana, fa tonga eo amin'ny sehatra lehibe kokoa izy izao, hanomboka ny asa fanompony mantsy izy. Fantany fa hiditra anatin'ny ady eo amin'ny fiainana izy amin'ny asa nanirahana azy, ary tsarovy fa tonga olombelona izy mba hafana mifandray amintsika. Dia rariny loatra raha natombony tamin'ny batisa izany asany izany. Dia nivoaka namonjy moron-drano izy, niaraka tamin'ny rano niraraka tamin'ny akanjony, izay natonga fotaka kely teo amin'ny vovoka. Tamin'izay indrindra no nisokatra ny lanitra, ary Jaona nahita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nankeo ambonin'i Jesosy. Nijoro nanatrika an'izany sady nangina ny vahoaka ny banjina ny Kristy, ary ny endriny voasaro ny havana, feno voninahitra ny tavany, ary tsy mbola fahitan'izy ireo hatr'izay izany. Tampoka avy teo dia nisy feo avy tany an-danitra nilaza hoe, ity no zanako malalako zay sitrako. Ity no zanako malalako zay sitrako. Ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fasivy amby roapolo. Jaona toko voalohany andininy fasivy amby roapolo, dia izao ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa mikasika an'i Jesosy. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ilay zanak'ondry izay entin'ny olona foana isaky ny manota izy, teo anivo ny zanak'Israely fahiny voatantara ry amin'ny testamenta taloha, dia maneho an'i Jesosy izay tonga hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Nandritry ny arivo-taona mahery, dia niandry ny mpanavotra azy foana ny olombelona. Ny nampalahelo moa dia tonga Jesosy, saingy tsy tonga tamin'ny fomba izay nieveran'ny olona fa ho fomba tokony hahatongavany, fa tonga tamin'ny fanetretena tanteraka izy. Dia lasa tsy fantatry reto olona ireto, kanefa io ilay mpamonjy hanafaka azy amin'ny fototry ny olana rehetra dia ny fahotana. Ny zanak'Israely moa tamin'izay fotoana izay dia niaina teo ambany herim-pamoretan'ny Romanina, hanika naniry fatratra ny Mesia izy ireo, saingy tsy karazana Mesia tahaka an'i Jesosy nandrasany. Tampoka teo dia indro mijoro eo fovoan'izy ireo, lay faniriana efa ntaonany maro, lay fanantenan'ny firenena rehetra. Ny batisa dia ampahany lehibe eo amin'ny fiainana kristiana. Tsy natao ohatra ho antsika fotsiny ihany ny nanaovana batisa an' Jesosy, fa ho famporisihana ny olona vonona ny anara-dia azy mba ho atao batisa tahaka azy.
ny batisa dia mariky ny fahavononantsika hanaiky ny filazantsarany Jesosy, ny famonjena izay nentiny, hanafaka antsika amin'ny fiainam-pahotana ary hiditra amin'ny fiainanao vaovao eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Ary zany batisa zany dia fanehoana ampahabe maso ny fanapahan-kevitra atao an-tsitrapo, satria tsy antery zany. Ho hitantsika fa ny batisa dia fihetsika misy heviny, voarakitra mazava tsara ao anatin'ny Baiboly. Marobe ireo olona tratry ny fiheveran-diso ny amin'ny dikany hoe batisa, ary tsy atao mahagaga zany araka ny efa hitantsika fa Satana dia miezaka manolana ny fahamarinana izay manandanja rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary dia betsaka ny verevitra momban'izany na dia tena ilaina ho amin'ny famonjena aza izany. Inona ary no antony ilantsika ny batisa ary inona ny dikany? Ndeha hijery ireo hevi-dehibe voalaza ao amin'ny Baiboly isika, ary izay mamaritra ny antony hilanan'ny batisa sy ny hilanan'ny fiomanana ao amin'izany. Ny teny baikotsika dia tsy miova. Raha ao anatin'ny Baiboly dia ekeko, raha tsy ao anatin'ny Baiboly dia laviko, tsy natao aza. Aleo azava ny resaka. Izay no mahatonga anay rehefa mandefa fanontaniana isika ka miresaka zavatra tsy ao anatin'ny Baiboly, fa noraisina tany hoanina ny fomba izay nampifangaroana tamin'ny tenin'Andriamanitra, dia mametraka fanontaniana izay hoe aiza ho aiza ao anatin'ny Baiboly ity fanontaniana ho ity. Isika rehetra dia efa samy nanana faniriana hanomboka fiainana vaovao ary hanadio ny lasa ratsy. Ny boky Apokalipsy dia mamerina imbetsaka n'izany fotoana fanararotra izany. Zao ny vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 2:1-5. Apokalipsy 2:1-5. Ho an'izay tiantsika ka namahatsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Zany dia milaza mazava amintsika fa Jesosy no afaka manadio antsika, hanomboantsika fiainana vaovao. Zao koa ny vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 3:7-5. Apokalipsy 3:7-5. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao. Nasiany Jesosy varavarana misokatra ho amin'ny fiainam-baovao eo anoloanao, eo anoloako, eo anoloantsika. Ny boky Apokalipsy dia maneho ilay Andriamanitra be fitiavana, izay tsy manery antsika hankatoa na manery ny sitrapontsika, fa manasa antsika hanatona azy malalaka. Ary hanatona azy amin'izao toetra mahisika antsika izao, aza miandry mihitsy hoe aoka ho tsaratsara kokoa, fitaka avy amin'ny Satana koa zany, satria tsy mahay manamboatra ny tenantsika amin'ny herin'ny tenantsika isika. Mila manatona azy amin'izao isika. Avelao izy hanadio anao dia hadio tokoa ianao. Hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:2-7. Apokalipsy 2:2-7. Ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Ny Apokalipsy dia maneho an' Jesosy sy ilay zanak'ondry na foy ny ainy, azontsika fahafahana feno raha mino an'izany isika. Zao no aoka tsy ho adinontsika. Ny olana ara-panahy vokatry ny tsy fankatoavana naseho any Adama sy Eva no nahatonga ny olana ara-nofo rehetra, ka ny vahaolana ara-nofo zany dia miainga amin'ny vahaolana ara-panahy. Zay no natonga an' Jesosy ny teny hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo zany rehetrarehetra izany, zany zavatra ilainareo amin'ny ara-nofo zany. Miantso ny olon'Andriamanitra hatoky azy tanteraka. Miantso azy ireo izy hitandrina mpitiavana ny didiny. Manasa azy ireo Jesosy hanaiky ampahabe maso, ka aneo ny fatokiana azy sy ny fiandaniana izy ireo aminy. Tsy antery. Inona ary ny tokony ataontsika ankehitriny? Manoro antsika ny lalana marina Andriamanitra. Hoy Jesosy nandindiny mpianany ao amin'ny Matthieu 7:7-8 sy ny 20. Matthieu 7:7-8 sy ny 20. Ko mandehany ianareo,
dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Izany baiko mazava nataon'i Jesosy izany anie no anton'izao famelabelarana izao e. Nanome baiko Jesosy hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra, na aiza na aiza. Ary dia mianatra isika izao. Ary rehefa resy lahatra ny amin'ireo fahamarinana ara-baiboly ianao, izay azonao hamarinina tsara, dia izao ny baiko ny manaraka hoe manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Inona ary ny dikany batisa? Satria zava-dehibe izany. Rehefa atao batisa isika dia manambara izay hiandanitsika amin'ny fanehoantsika pahabe maso hoe mijoro ho aniza isika. Tsy afaka mijoro ho atenatenany ianao. Izay eo atenatenany dia lazainy Satana fefa azy. Fa tsy maintsy mifidy izay hiandanitsika isika. Ka amin'ny alalan'ny faneketsika ho atao batisa, isika tsirairay dia amin'ny alalan'ny faneketsika atao batisa ampahabe maso no hanehoanan'izany. Mijoro hiandanin'i Jehova hatramin'ny farany. Misy karazana batisa firy ary ao anaty baiboly. Ny fiangonana sasany tsy fanomezantsiny fa mbola fiaraha-mianatra foana isika. Misy mamafy rano ny zazakely. Ny sasany mandraraka rano amin'ny lohan'ny zaza na ankizy kely. Ny sasany manao batisa menaka oliva. Misy aza fiangonana mamafy felan-draozy eo amin'ny lohan'ny ankizy ary milaza fa vita batisa izy ireo. Indray nandeha koa dia nisy pastera anankiray nitondra ny tanorany hoy ny atendrombohitra feno ranomandry, dia nydrakofany tamin'ny ranomandry ary nolazainy fa atao batisa no namelany azy ireo handry anaty ranomandry. Rehefa nanontaniana momba n'izany fanaon'izany ilay pastera dia nilaza fa tsy misy mahasamihafa n'izany hony, tsisy mahasamihafa ny rano na mandrangoka na mivaingana io. Marina ve zany? Ahoana ny voalazan'ny baiboly? Ny baiboly dia milaza fa tokana ihany ny fomba fanaovana batisa marina, ary misy antony matoa voasoratra izany. Manazava an'izany ny Efesiana 4:4-5. Efesiana 4:4-5. Fa iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Tsy antokom-pinoana andresahana eto fa ny finoana an'Andriamanitra. Raha mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia iray ihany ny fomba ara-baiboly. Tsy ombon-kevitra amiko ve ianao fa ny fomba tsara indrindra halalana ny fanaovana batisa marina dia ny fomba nanaovana batisa an' Jesosy, ary azo vakiana mazava tsara ao amin'ny baiboly zay nge ny atao hoe kristianina manaradia ny Kristy. Raha atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an' Jesosy sika dia azo antoka fa tsy diso izany. Zao ny vakintsika ao Marka 1:1-7. Marka 1:1-7. Ary tamin'izay any andro zany dia tonga avy tany Nazareta any Galili Jesosy ka nataony Jaona batisa tao amin'ny on'ny Jordana. Vakintsika koa izay voalaza ao Mateo 7:5-7. Mateo 7:5-7. Ary raha voavy natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny, ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako zay sitrako. Naroboka nasitrika tao anaty rano Jesosy dia nisy olona nanao batisa azy, fa tsy izy rery no niroboka tao anaty rano sy nanao batisa ny tenany. Ahoana tsara hoe ny zavatra niseho? Rehefa natao batisa Kristy dia nidina tao anaty rano ary niakatra avy tao anaty rano avy eo. Ny batisanao zany no vanim-potoana lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Dia ianao izay te hanomboka fiainana vaovao indray. Fahateraham-baovao no ilazana azy. Ary nahatonga an' Jesosy ny teny tamin'ny Nikodemosy indray nandeha ao amin'ny Jaona 7:7-5 manao hoe, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra.
dia hoy Nikodemosy taminy, ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ekibony renindray va izy ka ateraka? Jesosy namaly azy hoe, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izany hoe, raha misy olona tsy manaiky atao batisa amin'ny rano sy ny batisa ny fanahy masina dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Nisy zavatra anankiroa manokana nitranga tamin'i Jesosy teo amin'ny batisany ary homariantsika ireo. Voalohany dia ity: ny fanahy masina dia nidina tao aminy, nanome azy hery tsy takatry ny sain'olombelona ary nahafahany niatrika ny fankapana rehetra nalefa ny Satana. Andriamanitra dia mampanantena fa rehefa atao batisa isika dia handray izany hery ara-panahy ihany koa, izay hanomery anao ihany koa, takizay nomeny an Jesosy tao amin'ny maha-olona azy. Ary tsarovy fa tsy afaka ho tafajoro irery amin'ny ady hifanaovana amin'ny ratsy anie isika raha tsy misy ny herin'ny fanahy masina. Tsy hanana ny tsilosaina sy ny fahaizana manavaka ny marina sy ny fitaka isika raha tsy homeny fanahy masina n'izany. Ary dia mbola ny fanahy masina koa no hametraka ny tombo-kase eo amintsika amin'ny andro fanavotana, araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana 4:7. Tsy mba irinao ve izany herin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao izany? Tonga tamin'i Jesosy izany ary natao mba ho tonga amintsika koa. Nandray hery avy amin'i Jehovah izy tamin'ny batisany, ka rehefa manokatra ampinoana ny fotsika ho an'ny tompo isika dia handray ny herin'ny fanahy masina koa eo amin'ny fotoana anaovana batisantsika. Milaza ny Baiboly eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 10:7, Asan'ny Apôstôly 10:7, fa nosoran'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny hery Jesosy avy any Nazareta. Tena mahafaly ny mandre an'izany, satria izay koa ny tian'Andriamanitra ho atao amintsika rehefa atao batisa isika. Ny zavatra faharoa nitranga tamin'ny batisan'i Jesosy dia ilay noresahan'ny ny rainy taminy ao amin'ny Matteo 7:17 manao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Isaky ny misy zanak'Andriamanitra mamaly ny antso Kristy ary atao batisa ka mijoro ampahabe maso sa mijoro ampahabe maso ho azy dia mifaly ny lanitra manontolo. Rehefa atao batisa ianao dia hiteny indray ilay raintsika hoe, ity ny zanako lahy malalako, zanako vavy malalako izay sitrako. Ireo mpino tsirairay nandritry ny taonjato maro dia niaina tamin'ny mpifaliana tamin'ny fanolorantena feno an'i Kristy tamin'ny alalan'ny batisa. Indraindray mety ho izy rery ao anatin'ny fianakaviana manontolo, na tanàna, na foko, na n'olo-tena. Eny Andriamanitra dia miantso ny tsirairay amintsika anie, faharesen-dahatra tsirairay izany, mandeha tsirairay raha teo ny safidy sy ny famonjena ary ny fitsarana, aoka tsy ho adino izay. Azo antoka fa nanao an'izany izy tamin'ilay tandapa Etiopiana izay niverina avy tany Jerosalema voatantara ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 9. Namaky ny soratra masina teo ambony kalesany ilay Etiopiana. Raha mbola teo ampamakinana izany izy dia nibitsika tamin'ny Filipo ny fanahy masina hanatona azy. Dia noazavain'ny Filipo tamin'ilay tandapa ny tenin'Andriamanitra izay nivakiny, sady namaly ireo fanontaniana momba ny Baiboly Filipo. Dia nanao antso tamin'ity lehilahy ity mba hanolotra tanteraka ny fiainany ho an'i Kristy. Namaly antso avy hatrany ilay Etiopiana ary nafaly azy izany fifandraisana vaovao amin'i Jesosy izany, dia naniry atao batisa izy. Dia izao nivakiantsika voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 9:9-13 mitantara ny zavatra niseho. Asan'ny Apôstôly 9:9-13 Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano, koa inona no misakanatsy ho atao batisa? Dia hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary izy namalika nanao hoe, mino aho fa Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra. Dia nasainy najanona ny kalesy ary izy roa lahy
dia Filipos ilay tandapa nidinao ao amin'ny rano dia nataony batisa izy dia nivoaka avy tao amin'ny rano izy roa lahy. Jereo fa ireo andinin'ireo dia mampianatra fahamarinana lehibe momba ny batisa. Natao batisa ilay Etiopiana rehefa nanaiky ampahabe maso any Kristy. Ny batisany dia fanapahakevitra ny joroany ampahabe maso takizay nataon'i Jesosy mihitsy. Ary mario tsara fa samy nidina tao anaty rano izy roa lahy. Filipo dia nitarika an'ilay Etiopiana nanitrika azy tanteraka tao anaty rano lalina ho mariky ny fanadiovana manontolo ilay olona amin'ny fahotana izany. Tandindina hoentina maneho ny fanadiovana taon'i Kristy izay tapa-kevitra anaraka azy ny batisa. Ny vatan'ilay olona rehetra ny tsy maintsy asitrika satria ilay olona manontolo mihitsy angeny nanote fa tsy ny sasatsasany eo amin'ny vatany ihany. Ny faritra rehetra amin'ny vatantsika no asitrika anaty rano satria ny faritra rehetra tamin'ny vatantsika angeny nanote. Teo voadio tanteraka isika ary Andriamanitra mitahaka ny fanitriana tanteraka amin'ny fanaovana batisa. Izy nanomeny modely. Angamba tsy mbola mety nahalala ny dikany teny hoe batisa koa angamba ianao. Ny teny hoe batisa dia avy amin'ny teny grika hoe baptizo, izay midika hoe mandroboka, manitrika, mandetika anaty rano. Ohatra, raha misy vehivavy grika maniry ny hanova tanteraka ny lokony akanjony anankiray, dia tsy ho fafazany loko fotsiny ilay lamba, dia lasa isy faritra tsy voaloko, fa ho arobony tanteraka anaty ranondoko ilay izy manontolo. Ny fanaovana batisa asitrika dia fomba fanao teo anivon'ny fiangonana fahiny. Ny arkeolojia na ny fikaroanareo rakitry ny ela dia nahita toerana fanaovana batisa tao anatin'ireny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany ireny. Ireo fiangonana fahiny dia nampiseho ny fomba fanaovana batisa tamin'izany. Nahitana an'izany batistera izany na toerana fanaovana batisa ny fiangonana kristianina fahiny tany akaiky ny Efesosy, akaiky ny morontsiraka andrefa ny Turkia amin'izao fotoana izao. Miendrika pisinina ny firafiny araka ny filazan'ireo arkeolôga sy mpahay-tantara, mampiseho ny zavatra nisy tamin'izany andro izany. Ary olon-dehibe ihany natao batisa asitrika. Anisan'ny fiangonana kristianina voalohany tany Filipi izy io. Tamin'ny sisa tavelan'ilay fiangonana nahitana batistera na toerana fanaovana batisa tamin'ny andron'ireo kristianina ny testameta vaovao izay nanaovana batisa asitrika an'ireo mpino tamin'izany fotoana izany. Ny fiangonana Saint Jean-of-Lateranina no fiangonana faharoa lehibe sy malaza indrindra ny Roma, manakaiky ny katedraly Saint-Pierre ny misy azy. Raha mandeha mamaky an'ilay lalatsara kely ao ambadiky ny fiangonana ianao dia hita zavatra tena miavaka. Toerana fanaovana batisa tsara tarehy. Mampiseho mazava fa ny katolika romanina dia nampiatra ny batisa asitrika taloha. Ary mbola nanohy an'io fomba fanao io izy ireo hatramin'ny taonjato 17. Ny fisiany batistera tamin'ireny fiangonana taloha reny dia mampiseho fa nampiatra ny batisa asitrika tao amin'ny baiboly anjato taonany maro izy ireny. Asa na efa nahita ny tilikambo ny Pisa mitongilana ianao any avaratra Italiany misy azy. Malaza be ho toeran'io ary misarika mpizahatany be dehibe isa-taona. Mitongilana io tilikambo ary miankina amin'ny zorony nefa tsy mienjery tsy mihetsika dia malina ny olona mijery an'izany. Saingy mety tsy mahazatra anao kosa ilay batistera hita ao ambadika ilay tilikambo izay nanaovan'ireo katolika romanina batisa asitrika nandritra ny taonjato maro. Ny anankiray amin'ireo batistera miavaka indrindra eran-tany dia izay hita ao Kapadokia, tanàna fialofana lalina tanaty zoy any atsimo antsinanan'ny Turkia. Tao no nahitan'ireo kristianina fialofana na toerana iafenana tamin'ireo mpanenjika mpampahory azy tamin'ny vanim-potoana antenatenany izay antsoina koa hoe vanim-potoana ny aizina, izay nanenjehanareo protestant izay nijoro tamin'ireo fahamarinana ara-baiboly madio. Izany vatolampy voasokotra izany dia nahitana tanàna fialokalofana miafina izay toerana fivavahana izy ireo. Ahitana vato voasokotra miendrika batistera izay toerana nanaovana batisa asitrika ireo kristianina mahatoko tamin'izany fotoana izany. Ny batisa asitrika
nataon'ireo fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta vaovao. Jesosy dia natao batisa sitrika tahaka an'izany koa ny mpianany dia mbola nampiarina trany izany teo anivon'ny fiangonana voalohany. Ary araka ny tantarantsika azy teo ireo mpino nandritry ny taonjato maro dia nanaraka ny fanaon'ny baiboly avokoa. Tsy niova izany raha tsy tamin'ny kaonsily ny Ravena tamin'ny taona 230 taorian'i Kristy izay nanapahana fa ny famafazana sy ny fandrarahana no atao solon'ny batisa sitrika. Ny famafazana ny lasa nampitoviana tamin'ny fanitriana mandritra ny fanaovam-batisa dia nampidiry ny fiangonana ho fomba mety kokoa ny famafazana rano. Vokatr'izany dia maro ny olona tsy nentina tao batisa raha tsy efa akaiky ho faty rehefa lasa sarotra tamin'izy ireo ho asitrika amin'ny batisa. Tsy kelikely teny dia nandritry ny taona maro dia lasa ny ekena hitovy amin'ny batisa sitrika ny famafazana. Nandritry ny fiarahantsika nianatra teto isika dia nahita fomba fanao maro tahaka an'izany niditra tsy kelikely teo amin'ny fiangonana kristianina izay tsy mifototra velively amin'ny soratra masina. Izany ange ny antony hamerenana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio satria taony nahitana an'izany hoe batisa izany. Maninona tsy aotsika ny maka izay ohatra tsara indrindra tokony hanaovana an'izany. Be deaibe ny zavatra niova tsy kelikely tahaka an'izany ny fivavahana amin'ny andro alahady, ny fotokevitry ny fanahy tsy mety maty dia eto indray ny famafazana rano solon'ny batisa sitrika. Miantso antsika hiverina amin'ny baiboly Andriamanitra amin'ny fomba fanaovana batisa ara-baiboly marina. Inona moa ny dikany batisa ny baiboly? Izao ny vakintsika amin'ny Romanina 4:4. Romanina 4:4. Tsy fantatrareo fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Mazava izany. Raha miditra ao anaty rano izany ianao dia milaza hoe Tompo, manaiky ny nahafatesanao ato eo amin'ny azo fijaliana. Midika izany fa tiako alevina ny fomba fiainako taloha ary te hanana fiainam-baovao ao aminao aho. Eny ny batisa dia maneho ny fahafatesan'ny fiainanao taloha fenota sy fanomboana fiainana vaovao. Misy zavatra nataonao ve eritaona lasa izay na 5 taona lasa na 10 taona lasa na 20 taona lasa na 4 taona na 4 taona izay mbola manenjika ny eritreritra ao amin'izao fotoana izao? Misy zavatra mampiady sainanao ve ka mahatonga anao tsy hahita tory amin'ny alina indraindray? Rehefa miditra amin'ny ranon'ny batisa ianao dia maty avokoa ireo fahotana rehetra tamin'ny lasa, ary Andriamanitra mihitsy miantoka an'izany. Afaka ny elokao sy ny fanameloana anao. Voafafa madio ireo lasanao taloha. Tsy hoe misy hery mazika akory ny fanaovana batisa, tsy hoe misy fanahy hafa akory ao anaty rano, fa famantarana fotsiny ihany izany, ary tena manandanja nefa satria Andriamanitra nanome azy. Mba hiainana feno ao amin'i Kristy dia tsy maintsy maty alohan'ny fiainantsika taloha, tsy maintsy aseho amin'ny pahabe maso izany. Nataiza eran-tany, ninonninona kolotsaina dia mitovy ny hafaliana misorotra eny amin'ny endrik'ireo vao vita batisa. Efa nahita maso an'ireny fotoana sarobidy ireny rehefa misy olona vita batisa miakatra avy ao anaty rano. Feno hafaliana ny mason'izy ireo, ny eken'Andriamanitra ary feno fiadanam-po. Azonao ataony mahita fa tena tsapan'izy ireo fa voadio izy, ary ny fiainany dia velo ny fiantanam-po vaovao satria azo miantoka fa tena navelan'Andriamanitra tanteraka ny lasa ratsy ny rehetra. Fiainana vaovao ny manomboka eo, miaraka amin'ny fanampiany fanahy masina dia hiova koa ny fiainany. Ny batisa dia toy ny afo mandevona ny fahotanao eo amin'ny fasan'ny rano. Eto dia mahatsiaro ny fijoroano vavolombelona nataon'ny pasteur anankiray rehefa ny eo natao sambavy izahay any faritra avaratry Madagasikara iny. Tsy izy io pasteur io fa ny pasteur Mesmer, filohan'ny federasiona avaratry Madagasikara izy tamin'izay fotoana izay eo amin'ny rafi-pitantana ny fiangonana adventista. Noresahany tamiko fa voavy nanao batisa tanora anankiray
izay nogedizay ny devoly tany andapy izy. Mbola mpianatra io tanora io izy, ary rehefa nandre ny famonjena ao amin'i Jesosy dia tapa-kevitra fa hanolotra ny tenany ho azy ary ho atao batisa. Taloha nanaovana batisa azy dia nanapa-kevitra izy fa handoro ny ody ratsy rehetra izay nitazoniny, ary tsy mora nanatanteraka an'izany ho azy. Fa nao ny fiangonana moa ny mampitafy akanjo lava ny olona rehetra izay ho atao batisa. Rehefa natsoin'ny pasteura hanaraka azy hiditra ao anaty rano ilay tovolahy, melohany anaovan'ny pasteura batisa azy dia nahagaga fa norotorotehin'ny devoly tsy hita maso sahala amin'ireny laniny asidra ireny na laniny voalavo ireny ilay akanjo lava nanaovan'ilay tovolahy. Dia nisoloina akanjo hafa indray dia mbola nirotorotehin'ilay fanaratsy ihany ilay akanjo. Dia hoy pasteura Mesmer hoe, tsy voatery anao aniny akanjo iny izy, fa aleo avy dia ataoko batisa amin'izao izy. Tsy nahasakana ny fanaovana batisa azy ny devoly. Ary ny tena nafinaritra dia izao, raha voavantany vita ny batisany dia tena natsiaro olona afaka tanteraka ilay tovolahy. Lazainy fa tahaka an'ireny nisy enta-mavesatra ny esorina tao amin'ireny. Dia notantarainy tamin'ny pasteura ny fiainany talohany nahavitany batisany. Fa efatrahany amin'ny fahakeliny izy no nidirany devoly sy nampijaliany ary nolazainy mihitsy fa ho atao filohan'ny mpamosavy rehetra amin'ny faritra eny. Tena tsy tompony tenany mihitsy izy. Dia nolazainy koa aza fa matetika no misy biby lehibe izay tonga mitroka ny rany amin'ny alina. Lavitra ny toerana misy azy kanefa tsy navelan'ny devoly andeha fiara akory izy. Fa ny fiaran'ny pasteura ilay nanao batisa azy no fiara voalohany no taingenany. Tonga olona afaka tanteraka ity tovolahy ity, ary vavolombelon'ny herin'i Jesosy manafaka izany. Ry mpiara-mianatra amiko, tia hanomboka fiainanao vaovao ianao? Ilay Andriamanitra namorona ary namonjy anao irery no afaka manomehany izany ho anao. Rehefa tapa-kevitra ny afoy ny fomba fiainana taloha ianao ary te hiaina ny fiainana vaovao araka ireo fahamarinana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia manasa anao izy haneho izany ampahabe maso amin'ny alalan'ny fitaizanao ho atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an'i Jesosy. Ndeha hoentsika mbavaka ny fanapa-kevitra ho raisinao. Rainay izay ny an-danitra, misaotra noho ny nanomezanao anay fahalalana mazava avy amin'ny teninao ny amin'ny mazava-dehibe ny batisa, ny fomba tokony hanaovana batisa, mitovy amin'izay nanaovana batisa anao. Rainay eo, tia hanomboka fiainana vaovao zahay, reto mpiara-mianatra amiko reto, be dehibe mbola tsy natao batisa kanefa te hiditra amin'izany rano ny batisa izany. Raiso ny fanapa-kevitra izy ireo, omehoery izy ireo mba ho tody soamatsara amin'ny fiainana vaovao tian'izy ireo hiainana. Angatahako eo amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Mbola toizantsika amin'ny manaraka ny fianarana mikasika an'io batisa io, satria mbola misy fanontaniana maromaro izay mipetraka mahakasika an'izany, manitikitika ny saintsika mpiaino. Fa mifarana eo aloha ny androany a, manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andry amin'ny Tanso. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra.
marina amin'ny finoana. Iteninao riray milazatra izay fa zay minosy atao patisano isan'ireo zay hovonjenao ary sokatra ivonilanitra ka mpidinanao ilay fanay masina ananatra fanibatisano lalana matanteraka ny famarinana rehetra mba idirana any an-danitra. AWR zay lay onjany fanantenana. Atisatokana no andalovana toy ny any Jesosy arak'izay voasoratra ohatra. Ateraka indray amrano sy fanay ka hatsanganindray amin'ny fiainam-baovao fiainam-baovao fanibatisano lalana matanteraka ny famarinana rehetra mba idirana any an-danitra. Atolotroanao ny tenako izao Jesosy ianao no manana ny fiainana mandrakizao jehotakotaloha ilazako avoko fa niready fiainam-baovao miaraka aminao mibebaka andriamanitro fa miantso ianao fa tianao vonjenao mba ho zanakao mba ho zanakao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.